antsika rehetrarehetra ny atokatrano tsirairay ihany fasondray ato amin'ny afoevay fasondray ato amin'ny kambaifo maro dia maro no nangataka taty aminay taty amiko mandevaimbe mangataka ny resaka Jesosy Kristy na resaka datation biblique tsy misy na olona iray afaka miady hevitra resaka zany baiboly zany satria araka ny vidéo zay niresantsika tamin'ny farany adia miova ny daty novaina miaraka amin'izany ihany koa ny anaran'ireo toerana rehetrarehetra teto ambonin'ny tany rehefa azon'ireo olona nandroba ny toerana zay norobainy zany hoe novain'ireo manam-pahaizana novan'ireo olona manakaja ny anarana toerana rehetrarehetra na ny daty ny calendrier zany zay niresantsika tamin'ny vidéo farany dikan'izay dia sarotra be zany ny andalina anombatombana hoe misy marina zany Jesosy Kristy zany teraka oviana moa izy tamin'ny raha tena nisy izy zany dia oviana ny daty nahaterahany ary taiza marina izy niteraka satria raha niova daholo zany ny daty calendrier niova arak'izany koa ny anarany toerana rehetrarehetra taiza be zany niteraka ary vanim-potoana nahoana ary no niterahany ojerevatsika anatin'ity oloona tsara kelikely dia mikasika izay hoe oviana marina moa nangatana zany baiboly zany fa zavatra fantatra aloha zao raha araka nireo mpahay tantara satria tsara ho fantatra ihany fa dia ireo mpahay tantara mpanoratra tantara no nanombatombana nanoratra izany boky ataontsika hoe masina baiboly zany satria enimpolo taona taoriana nafaka izany Jesosy Kristy no nosoratana zany baiboly zany ary misy aza olona tsy kristianina tia mivavaka mihitsy na tsy nanaraka azy mihitsy no nanoratra izany baiboly izany ihany koa nahoana moa enimpolo taona taoriana izy nosoratany ary matetika ao anatin'izany baiboly zany tsy dia fantatsika marina ny tantaram-piainany fa dia ny tantarany fahazazany dia niato anatin'ny taona maromaro dia avy eo nanomboka nitohizana zany ny tantara tamin'izy telopolo taona ka hatramin'izy nombola tamin'ny hazofijaliana sy tokony iadevitra amin'izany tsika fa mifampianatra mifampizara dia le zavatra lozika na zavatra no tokony iresantsika dia araka ny teneniko matetika miaino mandinika zay vao miteny oharantsika avy hatrany zany ovona tsara kely zany dia veretra ny tenako aveo dia manasantsika anaraka hatramin'ny ka hatramin'ny farany ary veretra ny tenaka aveo azy tomonjely hatramin'ny ny Papa Liberius no nanapa-kevitra tamin'ny Pitandremana ametraka ny daty nahaterahany Kristy tamin'ny andro fety-pahianina manombo sampy efa napetraka tsara tany aloha nosafidiana izany daty zany ary natao milatsaka tamin'ny daty ny 15 Desambra izay nifandrify tamin'ny daty ny festival romana any masoandro tsiresy na Sol Investicus amin'ny teny latina fivavahana mpanompo sampy mikasy makalaza ny solstice amin'ny ririnina izany hoe ny fotoana amin'ny taona rehefa manomboka mialava ny andro Papa Libera na Liberius dia teraka tany romana ary teraka tamin'ny daty tsy fantatra voafidy ho an'ny episcopat romana izy tamin'ny taona 17 May 2017 taorian'ny évêque Jules ary maty tamin'ny taona 20 Septambra 1996 taorona Jesosy dia tsy teraka raika amby sy roa arivo taona lasa zay ny calendrier misy atsika kehitriny dia manomboka amin'ny fivoriam-be tamin'ny nahaterahany Jesosy na koa avant notre ère ny fiantsoana azy ny dikany avant notre ère araka ny fanazavana tamin'ny vidéo izay no resantsika farany dia ny daty niterahany Jesosy Kristy noho izany i Jesosy dia tokony ho teraka tamin'ny fiandohany taona ray na tamin'ny farany taona mois zan izany hoe efa ho raika amby roapolo sy roa arivo taona lasa zay raha amin'ny filazan'ireo manam-pahaizana manokana mikasika izany dia nandinika izy ireo amin'ny fanontaniana mandritra ny taonjato maromaro zay nifanisy teo dia raha araka nytombatombana dia teraka tao amin'ny eo anelanelany -5 na ny daty -7 talohany Jesosy Kristy ihany
ny tenany izany hoe Jesosy Kristy zany dia tokony niteraka tany amin'ny daty -5 na -7 talohany niterahany. Raha araka ireo daty ireo dia raha ohatra teraka tany amin'ny manodidina ny 1.4 tany ho any ary zany i Jesosy Kristy dia tokony eo tombatomba eo amin'ny 4.4 eo na 4.4 eo tsika ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana zao. Izany hoe na nanalana taona maromaro manodidina ny 5 na 7 taona eo zany na natombo daty maromaro manodidina ny 5 na 7 taona eo zany izao vanim-potoana iainantsika zao. Ny nahaterahan'ny Jesosy avy any Nazareta zany zay ankalazahiny kristiana amin'ny andro krismasy izay mitomboka amin'ny 15 Desambra raha ho an'ny fiangonana rosianina sy ireo fiangonana tany antsinanana izay mbola mampiasa ny calendrier juliana dia ny 15 juliana dia mifanehitsy amin'ny datiny 7 janoary amin'ny calendrier grégoriana. Raha ny fitsipika dia manamarika ny fiantohany vanim-potoana kristiana izy io. Na ny andro na ny taona dia samy tsy fantatra mazava tsara ary na ny daty ny zany 15 Desambra zany talohan'ny taona ray dia tsy namboarina tamin'ny fiantohany taonjato fahaenina akory talohany tamin'ilay daty izay novainy ilay moanina dia ny le petit. Ny any loharanom-pahalalana dia ny fitantarana ny fahazavany Jesosy Kristy izay hitantsika tany am-piantohany evanjilia araka ny voalazan'ny Matthieu sy ny Luka noho ny tsy fahazoana antoka dia matetika ny ahitantara no nametraka ny nahaterahan'ny Jesosy tamin'ny taona farany nanjakany Heroda voalohany lehibe. Heroda voalohany lehibe izay maty tamin'ny taona 4 talohany Jesosy Kristy ihany. Araka ny tombatombana izay dia tokony nandritra ny calendrier grégoriana zany Jesosy Kristy no tokony niteraka. Raha mikasika ny Heroda manokana dia Heroda lehibe voalohany dia teraka tany Askelon tamin'ny taona 17 talohany Jesosy Kristy ary maty tao Jeriko tamin'ny taona 4 talohany Jesosy Kristy ihany. Tepoka kely iray raha ohatra ka teraka tao amin'ny vanim-potoana nisy ny nitondrahany Heroda lehibe voalohany izy dia tsy mitombona velively zany ary diso tanteraka satria raha teraka tany amin'ny datiny 17 taona talohan'i Jesosy Kristy Heroda ary maty 4 taona talohany niterahan'i Jesosy Kristy taizy anatin'ireo na anelanelan'ireo daty ireo zany no niterahan'i Jesosy Kristy ary niainan'i Jesosy Kristy tao anatin'izany vanim-potoana nitondrahany Heroda voalohany lehibe zany. Ao amin'ny evanjelin'i Matthieu hoy ny mpanoratra raha tantara dia Heroda mpanjaka rehefa nare fa nisy mpanjaka vaovao teraka tamin'ny Betlehema dia naniraka namono ny zazalatsaka ny 2 taona. Tena nisy Heroda lehibe voalohany ary raha araka ny tantara ihany dia nolazaina izy zany fa dia olona loza be matetika zay izy nasaka namono ny zanany lahy sasany aza. Saingy raha araka ny tantara ihany dia tsy mbola nisy resaka famonoana ankizy nandritra izany vanim-potoana izany raha ny tantara no resaiko. Inona araka izany ary fa ny mpanoratra ity evanjely ity dia nitazona ny Heroda mba hahatsiarovana ny tantaran'ireo jiosy izay tao amin'ny bokyny Exodus izay milaza ny nandosiran'ireo Hebreo niala ny Egypta izay nitarihin'i Mosesy dia nandidy ny famonoana ankizy tamin'izany vanim-potoana izany. Ny mpanoratra evanjely zany dia tia andresy lahatra ny jiosy fa i Jesosy tokoa no ilay Mesia nandrasan'izy ireo. Jesosy zany no Moïse vaovao. Tsy dia fantatra ny tantara mikasika ny Jesosy raha tsy hoe rehefa teraka izy dia noentina nitsoaka tany Egypta noho nitahotra ny Heroda satria araka ny tantara dia nitady amonany Jesosy Kristy izany Heroda izay efa maty 4 taona talohany Jesosy Kristy izany. Tepoka faharoa indray araka ny tantara zay resahako matetika ianaratsika matetika rehefa betsaka no mahafantatra azy dia
izany Egypte zany dia afrikanina mainty hoditra no nipetraka tao Egypte taloha. Sarotra ary dia tena tsy mitombina raha ohatra ka afrikanina mainty hoditra nipetraka tao taloha ka i Jesosy jiosy izay manana hoditra mazava andeha tsoampinenana dia hipetraka any Egypte izay toerana hipetrahan'ireo afrikanina. Tempoka fahatelo iresantsika mikasika ny Egyptianina ihany. Tao amin'ny Egypte dia misy virgin mainty maro ny mpanao tantara na maro ny mpahay resaka tantara no milaza azy hoe Isis sy ny zanany na virgin mainty hoditra nankalazain'ireo Egyptianina tamin'izany fotoana zany. Ity virgin mainty ity dia nankalazaina fatratra tany amin'ny ré chrétien ary ny sarivongana dia hita tany Egypte tany amin'ny taonjato fahasivambinifolo tanoaty. Maro amin'ireo virgin mainty ireo no nosoloina tena mifanaraka amin'ny moderne virgin masina Marie izay resanao anatin'ny baiboly izay nanomboka tamin'ny vanim-potoana niterahan'i Jesosy. Matetika dia nolokoana fotsy izy io. Tany Roma dia milavina tanteraka izany virgin mainty izany ary novaina ho virgin fotsy. Noazavaina izy ireo izay ireo mpahay lalàna, ireo mpandalina mikasika izany virgin mainty izany izay hita tany Egypte. Raha araka ny fanazavan'izy ireo dia tamin'ny avy amin'ny alalany setroky ny labozia na avy amin'ny alalany obsitra na arakaraka ny alehibe fahotan'ireo mpino no natoa izany sarivongana fotsy izany mivadika ho mainty. Tany amin'ny taona 2024 dia may ilay sarivongana hazo izy tamin'izany fotoana izany na nodorana ary iray sarivongana izay fotsy kosa indray dia nosatrohana tamin'ny taona 1970. Nodorana ilay Black Madonna ilay virgin mainty tany amin'ny taona 1970 ary nosatrohana kosa indray nankalazaina ny White Madonna na ny virgin fotsy tamin'ny 1970. Ity virgin mainty ity dia manana ny nampiavaka azy tanteraka dia ny fitondrany ny zava-Jesosy fiatsoan'izy ireo fa noho ny fitondrany zaza lahy kely amin'ny sandrina kavanana dia izay tena nampiavaka azy. Nosoratana 80 taona mahery fitaminana nafatezan'ny Jesosy tia no alokona navatana izay. Ny fitantarana ny fahazazany ny soratra farany natambatra tao amin'ny filazantsara ny nafiona sy ny filevantsara ny Loka. Amin'ny fotoana iray nity ny andahatsoratra farany dia miresana manokana ireo fomba nentim-paharazana samihafa. Raha orisana manokana indray mikasika ny tsipelina na mikasika ny dikateny izay nampiasaina tany aloha sy ny teny moderna. Miovaova araka izany ny fiteny rehefa mandeha ny fotoana. Miovaova araka izany ny fiteny rehefa mandeha ny fotoana. Misy ny tsipelina, ny leksika, ny dikateny, ny sentetika, ny fanovana gramatika ary mety namitaka ihany koa ny firesana ny momba ny teny hebreo izay ao amin'ny baiboly satria eo anelanelany boky tranainy sy ny boky vaovao dia tsy mitovy ny fandikana, tsy mitovy ny fitsipitenenana, tsy mitovy ny voambolana ary ny tsipelina izay nampiasaina. Miankina amin'ny fomba filolojia na paléographie ny fampitahana amin'ireo lohatsoratra taloha hafa ary ny arkéolojia ny fampitahana ny datin'ny baiboly. Indraindray dia sarotra ny mametraka ny daty nanoratana ireo lohatsoratra izay raha resaka teny hebreo no resaina ary ny daty sasany dia foto-kevitra iadian-kevitra manampahaizana mihitsiny amin'izao fotoana izao. Na izany aza ny ankamaroan'izy ireo dia manaiky fa nametraka ny asa sorany teo anelanelany taonjato faha -8 sy manodidina ny -2 talohany Kristy. Mikasika manokana indray kosa ny testamenta vaovao eo teo anelanelany taona ray
sy ny fiantokan'ny taona faharoa no nanoratana izany baiboly testamenta vaovao zany. Raha arak'izay zany a zay resaka nresantsika zay a dia sarotsarotra ny manatombantombana ny daty a naterahan'i Jesosy Kristy satria no ny fiovaovan'ireo calendrier teo ny calendrier égyptienne, teo ny calendrier romana, teo ny calendrier juliana, teo ny calendrier grégoriana, ny calendrier samy nanana ny azy a, misy ny calendrier ny zay lunaire ny volana, calendrier solaire na ny masoandro samy nanana ny vanim-potoana, samy nanana ny calendrier zay miovaova teo a. Dia raha araka ny firesantsika azy a tany amin'ny vanim-potoana nitondrany Hérode voalohany, Hérode lehibe voalohany dia tsy mitombona zany hoe ny aina tamin'izany vanim-potoana nitondrany Hérode izany a Jesosy Kristy satria Hérode dia voalohany indrindra teraka 17 taona talohany Jesosy Kristy ary maty 4 taona talohany Jesosy Kristy. No resantsika teo ihany koa vian'ny vanim-potoana izay notopatopahana ny Denis le Petit hoe nisian'i Jesosy Kristy dia tany amin'ny vanim-potoana -7 na -9 tany hoany, -5 na vanim-potoana -7 tany hoany zany ny tokony niterahan'i Jesosy Kristy zany hoe talohany ny rezantsika niterahany izy tompony ihany no daty niterahany zany hoe misy zavatra diso maro dia maro ao anatiny vanim-potoana diso maro dia maro satria raha araky ny fikatsikajinan'izay dia tokony eo amin'ny daty 19 sy 20 na 7 sy 20 itsika amin'izao fotoana zao raha ohatra zany ny daty zay novainy Denis le Petit no raisitsika izany rehetrarehetra zany no mahatonga na sarotra ny kajikajy teo ihany koa ny ara-tantara izay samy manana ny filazany ireo mpanoratra rehetrarehetra. Raha tsy ilaza ihany koa tsika tamin'ireo fanoratana izany baiboly zany dia 10 taona taty aoriana nahafatesany Jesosy Kristy nanoratana izany baiboly zany 10 taona taty aoriana ary tsy nisy resaka ny anniversaire-n'i Jesosy na ny tantara fiainan'i Jesosy Kristy hoe naninona izy taorinany naterahany, taorinan'izy 12 taona fa tonga dia amin'izy efa maty voaombo no resahinao anatin'ny baiboly zany hoe fa 30 taona no resahiny inona zany ny fiainana natao tanatin'izay daty rehetrarehetra zay taizy izy. Misy ny milaza raha araka ny tantara hoe nakany tany Inde izy, tany izy nianatra ny fomba fiainan'ireo Inde ary zany nahatonga azy rehefa niala avy any Inde izy dia niverina tany Jérusalem aloha tsara ho fantatra kely ho an'izay mieritreritra hoe Israelita na jiosy tsara ho fantatra kely fa dia l'aborigène no tao Jérusalem taloha, ireo l'aborigène izay bantou no mipetraka tany Jérusalem taloha fa ny jiosy izay resantsika amin'izao fotoana zao io dia niala avy any amin'ny tendrombohitry ny Kazakhstan izy ireo tonga ao amin'ny toerana io. Ny zavatra resantsika eto zany tany raha ohatra zany nianatra tany Inde i Jesosy Kristy raha araky ny tantara ihany zany dia nianatra ny fahaizany ireo zany hoe resaka méditation. Raha ohatra zany ataontsika hoe nisy izy satria nisy fotoana tsika ny resaka hoe nandeha tany nijanona 30 andro ka manisy sa 70 andro ny fadihanana tany amin'ny désert izy dia ny zavatra nataony tany tsy hoe mipetraka izy dia nifadihanana fotsiny izy dia mivavaka na nandray baiboly na tsy fantatra fa zany mivavaka zany manko aloha dia mandiny tena méditation fiantsoana azy amin'ny teny vazaha. Mitombona zany lay filazana hoe tany nianatra tany Inde izy dia efa miverina avy any izy dia nanao méditation satria ny olona rehefa manao méditation ka tafiditra lalina anatin'izay zavatra zay dia manana mari-pahaizana, manana tanjaka araka ny cerveau na ny eritreritra fa tsy ny vatana intsony no mandidy ary tsy dia mila sakafo. Raha ohatra ka zany hoatsika zay dia tena manana an'izany ao am-po dia tokony mila fantarina ny fiainany, nanaona fiainany tamin'izy teraka, taizany daty niterahany, inona aby ny mombamomba azy noho izy nanana fianakaviana satria raha mbola resantsika ihany koa zany hoe resaka
Israely zany vitsy tompoko ny jiosy miteraka lahatokana vitsy dia vitsy ny jiosy na ireo arabo dia miteraka olona maro dia maro toy ny afrikanina ny egyptianina zay afrikanina mipetraka tany Egypte miteraka maro vitsy amin'izy ireo no miteraka olotokana satria raha nipoitra avy amin'izany zavatra rehetra hoe mitera maro dia mamenono tany vitsy zany tsy mitombona tompoko raha logika hoe lahatokana Jesosy Kristy fangamba metimety kokoa zany roatra misy teny hoe tsy marina zany madama fa teraka avy tamin'ny fanahy masina izy dia andao ataotsika hoe mba tsy adikevitra dia andao ataotsika hoe nanana démission sy demi frère izy zany ny resaka ihany koa tsika teo ny resaka ny Black Madonna tany Egypte tany amin'ny vanim-potoana 70 tanoany siècle 19e siècle tanoany 17e siècle sy 19e siècle tanoany moins 17 na moins 19 raha tena marimarina kokoa dia nisy izany Black Madonna zany virgin mainty izy io misy miteny hoe Isis izay mitovy tanteraka amin'ity Maria Virginy zany hoe samy sarivongana izy ireo fa sarivongana mainty hoditra ny anankiray izay mitondra zazakely mipetraka eo amin'ny feny na tazominy amin'ny ankavanany ary io Black Madonna io dia mampinono ilay zazakely zany hoe manome sakafo ilay zazakely izy amin'izany fotoana zany izay zavatra zay dia ireo afrikanina no manome sakafo zany hoe mampinono zany ireo afrikanina no tena manao izany fa raha mahafantatra resaka tantara tompoko isika dia tsy dia tia mampinono ny caucasiana zany hoe ny vazaha ary tena no lavin'izy ireo satria nataon'izy ireo resaka sexuel zany hoe nafitohina ony zany ny olona ny vehivavy mampinono ankalamanjana izay efa nesorina mihitsy zany zavatra zany raha resaka logika ihany koa zany dia ilay Black Madonna ilay sarivongana izay mampinono no nosoloina izay nafotsina nolokona izy taty-aoriana izany zavatra zany manko nodorana ary tsy no neken'izy ireo tsony fa nolavina tanteraka nampiasana izany nakalezana zany sarivongana Black Madonna zany fa dia nataon'ity nataon'ity le sarivongana Maria fotsy amin'izao fotoana izao iny lay mitrotro zasa kosa indray izy fa tsy mampinono satria hitatsika amin'izay zany fa dia tantaran'ireo Egyptianina nisy no volavolaina no soratana nadika taty amin'ity boky baiboly ity ka navadika nolokoina fotsy ka fotsy daholo ny zavatra rehetrarehetra ao fotsy daholo ny olona resahana ao anatiny ao fotsy daholo ny olona nanoratra izany baiboly zany satria enimpolo taona taty-aoriana mazava ho azy raha taty amin'ny vanim-potoana nazahoana ny toerana ny bodiana ny toerana rehetrarehetra izay nofafana ny boky mikasika ny tantaran'ireo mainty hoditra mazava ho azy fa dia tantaran'ireo mainty hoditra no nafotsiana no resana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny ohatra anankiray ihany koa dia ny tsy mampitombona an'izay ny ohatra anankiray ihany koa ny ahafantarana zany hoe boky na afrikanina no navoaka navadika o boky natao hoe baiboly satria andeha tany Egypte izy nitsoka tany matoa izy nasa nitsoka tany Egypte dia mainty hoditra izy dikan'izay teo ihany koa ny Black Madonna ny sarivongana mainty izay mitondra zaza ary raha fahafantarantsika ny afrikanina sy ny symbole ny sary afrikanina vehivavy rehetra dia ilay manome sakafo izany ny antony ny symbole ny afrikanina sy ny egyptianina dia ny omby tsy maintsy misy omby na tandroka idaholy rehetrarehetra satria na ny antony ny omby mampinono ny omby manome sakafo manome ronono ka izay mahatonga azy ireo nandray izay symbole iray izay natao hoe omby ny symbole an'izy ireo satria ny vehivavy manome ronono zaza izay zavatra faharoa zay ny teboka faharoa teboka fahatelo ny resaka ihany koa tsika teo hoe Herode lehibe voalohany
izay maty efatra taona talohan'i Jesosy Kristy ary teraka telo amby fitopolo taona talohan'i Jesosy Kristy dia tsy mitombona mihitsiny satria raraka ny fitantara hoe olona kizitina olona sadika izany Herôda zany navita namono ny rahalahiny azy izy noho tsy fahatatesana izy io ny mpifanenana aminy fa kosa raraka ny tantara dia tsy nisy tamin'izany fotoana zany hoe namono zaza kely latsaky ny roataona izy. Maro dia maro zany ny zavatra contradictoire ao anatiny ny daty ova moa dia efa tsy resahana tsony ny calendrier novainy Denis le Petit ny daty zay notsongainy nosafidiany Liberius amin'ny teny latina izay notsongainy Libera izay tsy fantatra akory na ny daty niterahany Libera satria teraka tamin'ny daty tsy fantatra izy nefa izy io dia nanondro ny daty niterahany Jesosy Kristy amin'ny datyny Sole Vesticus na ny datyny masoandro izay fety païenne na fety izay nataon'izy ireo izay ivavahana amin'ny masoandro. Ireo zavatra maromaro ireo zany dia hiavitsika amin'ilay resaka hoe sarotsarotra zany. Mety maro angamba ny teny hoe miteniteny foana, mety maro ihany koa ny teny hoe tsy dia misy dikany aminay zany fa ilay baiboly nanampy anay ilay baiboly Jesosy tsy nay foana nanampy anay eto dia resaka tantara, resaka histoire, information no resana fa tsy anjarako mihitsy ny amin'ny sy anao anti-hevitra ny teny zavatra tsy fantatra, ny teny zavatra tsy marina fa raha araka ny tantara zany sika samy manana ny lohany sika samy manana ny atidohany dia tokony ampiasaina le izy ny raha izany rehetrarehetra zany araka ny tantara satria ny ampiasaina ny zavatra kendrena manko kendreko tanjona tiako tenenina zany tiako no ampita ny afatra ampitany aminareo zany dia mba hiverenana amin'ny tantara nisy tany aloha iny mba hiverenana avy any amin'ny fotony zany hoe jerevana avy any amin'ny fakany ilay izy mba afatarana le voa avoaka nylay hazo zany hoe jerevana hatrany amin'ny fakany zany any amin'ny histoire nanomboka oviana marina moa teraka taiza marina moa ny olombelona avy aiza moa ny olombelona raha avy any Afrika moa ny olombelona dia nahoana moa ny baiboly no miresaka ny Adama sy Eva zay fotsimotra nahoana moa ny baiboly moa no miresaka Jiosy natokana ho an'ny Jiosy olona firenena anankiray no natokan'Andriamanitra ho tiany nahoana moa tsy tonga dia natao ho izany Jiosy irery zany ihany no teto ambony tany na tsy nasiana mihitsy ny olona rehetrarehetra na naninona mora tonga dia mifoloina daholo ny olona rehetrarehetra dia Jiosy irery ihany napetraka zavatra vitany any zany matoa izy navita tondra-drano dia mety vitany zany ka nahoana moa zany raha avy tany Afrika rehetrarehetra dia nahoana no Jesosy Kristy niova ny daty, niova ny anarany, niova ny toerana dia nahoana moa no ny afrikana rehetrarehetra zany natokana olona teraka olona caucasiana no vavanina iandohaliana sy hotopoina zany hoe zany zavatra zany tsara ho fantatra fa dia zavatra novolavolaina mba hanamora ny fanadevozana novolavolaina no manina navadika tanteraka ny tantara ny Afrika rehetrarehetra navadika tanteraka ny fahaizany Afrika rehetrarehetra nalaina tanteraka ny boky izay mirakitra ny fahaizany ireo Afrika rehetrarehetra reo dia nampiasain'izy ireo fa saingy nataon'izy ireo amin'ny zavatra hafa zavatra ratsy ary zany zavatra zany ny tanjon'izy ireo dia mba nanamora ny nanadevozana ary tanteraka le izy satria mora dia mora ny nanadevozana sy nazahoana ny toerana izay nalaina izy ireo na ny Afrika na Madagasikara na ny native Amerika na ny Australie na izay toerana nalaina izy ireo dia mitovy daholo natao rehetrarehetra tany zany hoe mitovy ny fomba nazahoana nangalana ireo toerana ireo toy ny nampidirana ny lambo tamin'ireo toerana rehetrarehetra ireo avy eo nampidirana ny baiboly
sekoly avy eo nampianarana ny tenin'izy ireo izay nofafana tanteraka tenena hoe teninareo tsy teny tsisy fa tenina itony no ampianarana anareo dia tiany no teny ampiasainareo dia adino tanteraka ny teny ny afrikanina izay teny izay tena nampiasain'izy ireo fa dia teny ny vahiny no nampiasainareo no resain'izy ireo ary mitohy izy ary amin'izao fotoana izao izay teny ny atongavan'izy ireo ny teny nampiasaina tsy fantatra intsony satria teny ny vahiny no nampiasaina ary tantara ny vahiny no nampianarina mba hanadinoana ny tantarantsika ka atsika rehetrarehetra ihany ny afaka manadihady mahafaka mitady ny marina mikasika izany tantarantsika izany ny manadihady mikasika izany teny izay teny nampiasaintsika izany mitady ny marina hoe marina ve izany zavatra rehetra zany jiroany zava-misy amin'izao fotoana zao ka izany zavatra zany tompoko a dia mivolavolaina mba hanamora ny nanadevozana atsika rehetrarehetra ary mbola mitohy izany rehetrarehetra zany mbola hanandevozana ihany ny ao antsaitsika izay tsy mety tonga saina amin'izao fotoana zao manjary monamonaina loatra ka lava loatra fa engane toto tany ataity tena antsaitsika zay rehetrarehetra zay ary mino fa mba nisy nazavazava ihany dia misaotra anao nanaraka hatrabolohany ka hatramin'ny farany dia manome fotoananao ndray manaraka totsika tsy dia ela loatra dia mametraka ny veloma mandram-piona